Finaritra ry mpe malala ampifaliana indray ny miarabanao. Min'Andriamanitra ty fotoana ty afahantsika hiaigny zao fandaharana izay rahantsika eto zao de fandaharana izay afahanao miaigny ny tenin'Andriamanitra. Ka dia ampifaliana no hiara-banantsika ao an-tokantranao. Mety hivavaka mialohan'ny henoantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Hivavaka tsika. Andriamanitra renin'ny an-danitra misaotra fa menao fotoana izay ahafahana miaino ny teninao. Raha haino ny teninao hatray dia tahio Tompo mba hitoetra tsy ho vato fantsika am-pona tsiray avy izay miaino any izany teny izany. Ka lesona lehibe izay sotominay amin'izany ahafahanay manoso me voninahitra ny anaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny pastora Rakotarimana Famezasoa no miaraka aminao anatin'izao fandaharana izao ka dia manahanao hatrany anaraka ity fandaharana ity. Lohateny izay hoentina amintsika androany dia izao hoe anananao ve Jesosy? Anananao ve Jesosy? Efa nametraka zava-fanontaniana izany ve ianao teo amin'ny fiainanao hoe efa ananako ve Jesosy? Fa androany dia izao mipetraka fanontaniana hoe anananao ve i Jesosy? Ny tantara izay hoentina amintsika androany indray androany dia ny ao amin'ny Akin'ny Apôstôly. Akin'ny Apôstôly toko fahatelo. Atin'ny Apôstôly toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha 9. Atin'ny Apôstôly toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha 9. Ahitantsika lohateny manao hoe nasitrana ny Petera ilay lehilahy malemy tongotra sy ny toriteny nataony tamin'ny olona. Nasitrana ny Petera ilay lehilahy malemy tongotra sy ny toriteny nataony tamin'ny olona tamin'izany fotoana izany. Nasitrana lehilahy anankiray zany Jesosy izay malemy tongotra izy io. Toy izao ilay tantara. Rehefa niakatra eo an-kianjan'ny tempoly Petera sy Jaona indray andro dia nisy olona izay nitondra lehilahy izay malemy tongotra eo aminy tamin'izany fotoana izany satria io lehilahy io dia efa mahazatra ny olona zany dia apetraka eo vavahadin'ny kianjan'ny tempoly mandrakariva ity lehilahy ity izay antsoina hoe Itsara endrika moa anaran'ilay vavahady dia apetraka eo mandrakariva ity lehilahy ity. Ny antony ametrahana azy eo dia mba mangataka satria mba misy olona mba miantra ihany manome vola manome izay voatsinambony tanany dia izao mba mahazo vola kely ilay lehilahy mpangataka dia iny zany mba hiainany kely sy mba ataon'izay mampety anazy eo dia tahaka izay hatrany hatrany nataony tamin'ity fotoana ity. Fa indray andro rehefa nandalo Petera Jaona dia nojereny Petera Jaona lehilahy dia iny koa fa nijery azy ilay lehilahy izay nangataka dia niteny lehilahy hoe mba metrara aminay hiantrao izahay hiantrao re za dia niteny Petera Jaona iny ny azonay atao anao dia naniry izy zany mba hiantrana dia ohatra izy Petera Jaona hoe mijery anay dia nantena lehilahy hoe io fa mijery Petera Jaona dia zavatra omeny dia akay nanasitrana azy i Petera Jaona. Lesona lesontsika ao anatin'io tantara io. Araka mazara antsika dia resaka zavatra dimy tsika misy zavatra dimy indray izay menantsika androany izay sitombantsika lesona androany ao anatin'izany tantara izany. Zavatra dimy. Lesona dimy zany no tsoahantsika eto ao anatin'io tantara io. Lesona voalohany arao tsara ary. Lesona voalohany ny andinin'ny faharoa. Andinin'ny faharoa dia izao vakitsika aloha. Asin'ny Apôstôly toko fahatelo reniny faharoa dia izao. Ary sy nitondra lehilahy malemy tongotra hatrany kibon'ny reniny izay napetrany isan'andro teo anoloan'ny vavahadin'ny tempoly ilay atao hoe Itsara endrika mba hangataka fiatrana amin'izay miditra eo an-kianjan'ny tempoly. Lesona voalohany zany dia izao. Isan'andro zany dia tonga eo amin'ny vavahadin'ny tempoly mba hahazo vola hahazo fanampiana ity lehilahy ity. Ary efa ela no nipetrahany teo fa tsisy nahaina nasitrana azy. Ry hafa malala. Lesona sotomintsika androany zany dia izao hoe firy taona izay no namambora ny fiangonana anao? Firy taona izay no nivavahanao tao am-piangonana? Firy taona izay nahatongavanao ho kristianina tao am-piangonana? Fa izao efa niova ve ny fiainanao? Efa sitrana tamin'ny fahalemenao ara-panahy ianao? Sa tahaka an'ity lehilahy tonga eo foana dia mangataka izay azo sendra hisy hiantra ve eto amin'ny vavahadin'ny tempoly? Ry hafa malala. Firy taona nahatongavanao? Efa nananao ve Jesosy? Fa eto zany lesona sotomintsika zany dia izao hoe raha tonga ao amin'ny fiangonana ianao dia inona mba miova eo amin'ny fiainanao?
Faharoa, lesona faharoa de zao eo amin'ny andininy fa efatra sy ny fahadimy. Andininy fa efatra sy ny fahadimy de zao ny voalaza. Ary Petera Jaona nibanjina azy. Toy antsika eo amin'ny andininy fahatelo aloha. Ary noho nahita ny Petera Jaona efa niditra kianja tempoly izy dia nangataka mba omeny fiatrana. Ary Petera Jaona nibanjina azy ka hanao hoe mijery anay. Andininy fahaenina. Fa hoy Petera, tsy manana vola fotsy na volamena aho, fa izay ananako no omeko anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta mitsangana. Eto zany de zao. Rehefa nahita ny Petera Jaona lahy dia nangataka mba omeo fiatrana re. De ody Petera Jaona azy, matsiana azy, mijery anay. De nijery any Petera Jaona tokoa ilay lehilahy mpangataka na tena izy hoe raha mijery tsara anazy ngamba za de omeny zavatra be da be satria niteny ilay lehilahy hoe mijery anay. De nijery any Petera Jaona ilay lehilahy mpangataka. Rehefa nijery any Petera nefa izy dia namaly Petera Jaona hoe tsy manako omena anao zay, tsy manana vola na volamena omena anao. Fa ahoana hozy izy izay ananako no omeko anao. Ry afa-malala, inona no azona omena? Inona no nananareo? Inona no nananao azona omena ho an'ireny namantsika ireny androany? Tsy voatery hanam-bola be ianao, tsy voatery hana zavatra be da be, tsy voatery ho lasa mpanan-karem-be zay vao afaka hanolotra, fa izay anananao omena. I Jesosy no nanan'ny Petera Jaona teto ka izay no natolony. Eto lesona faharoa zany de zao. Tsy voatery anao zay vao hanolotra, fa izay anananao no atolory. Lesona fahatelo, andininy fahafito. De zao ny voalaza. Ary noraisiny tamin'ny tany nakavana ray lahy, ka natsangany dia natsanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeliny. Ahoana hozy izy noraisiny tamin'ny tany nakavanany raha lehilahy dia natsanjaka niaraka tamin'izay izy. Rehefa malala. Lesona faharoa de zao. Lesona fahatelo de zao. Nandray an'ilay lehilahy tamin'ny tany nakavanany Petera. Firifiry ireo malemy eo am-piangonana, firifiry ireo malemy natao karakarainao. Eny amin'ny fiarahamonina misy anao tsy voatery hoe malemy tongotra na malemy tany na malemy ara-nofo, fa mety misy zavatra mampalemy any olona, mety malemy ara-panahy, mety malemy amin'ny zavatra tsy fantatro, fa isika malala azy de zao firifiry ireny malemy eo amin'ny fiarahamonina misy anao reny. Move mba efa nandray tanana azy reny tsika, move efa mba firy tamintsika no nandray tanana an'izy reny. Eto de zao. Nandray tanana an'izy an'ireny an'ilay marary i Petera Jaona. Firifiry ireo mila ny fanohananao. Firifiry ireo mila fanohanako. Move mba manao izany ve aho? Move mba manao izany ianao? Be da be ny mila fanohananao sy mila fanohanako. Rehefa noraisina ny tanany, de inona zavatra nitranga? Nitsangana izy. Hanao fahagagana amin'ireny olona ireny rehefa malala Jesosy. Rehefa raisintsika tanana izy ireny. Andray tanana an'ireny hitantsika fa malemy, ireny mila fanampiana eo fiarahamonina sy eo fiangonana de mety antsika ireny tsika. Fanao fahagagana Jesosy raha toa ka mandray tanana an'izy ireny tsika. Lesona fahaefatra, dimy ny fahafalo. De zao. Ary rehefa nitsamboatra izy ka nijoro dia nitsangatsangana ary niara-niditra taminy ho ao an-kianjan'ny tempoly, nitsangatsangana sy nitsamboamboatra sady nidera an'Andriamanitra. Rehefa sitrana ilay lehilahy, nitsangana tamin'ny tongony izy de tsy mba hoe faly fa sitrana de lasa izy na de nody tsy zay no nataony. Fa lasa izy niaraka tamin'ny Petera Jaona niditra tao an-kianjan'ny tempoly. Ary efa niditra tao izy de tsy niditra fotsiny fa inona nataony? De ohatry izy hoe nitsamboamboatra hoy izy sady nidera an'Andriamanitra. Ry afa-malala. Lesona fahaefatra de zao. Rehefa misy zava-magaga ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, rehefa manao zava-dehibe eo amin'ny fiainanao Jesosy, move mba anisa midera an'Andriamanitra ianao. Sa hoe tsy ahoanao ny zavatra ataon'i Jesosy amin'ny fiainanao. Ry afa-malala. Firifiry moa ny fahagagana efa ataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Impiry isika no nidera azy sy nankalaza azy, ary impiry tsika napa-kevitra no any am-piangonana idera azy, sa vao maika manalavitra azy. Ny lesona fahaefatra zany de zao hoe rehefa misy fahagagana ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, de derao izy, ankasitrao izy, satria izany mendrika tokony ataontsika. Vadiny farany, teny ny fahaenina ambin'ny folo.
Andiny fahinana amby folo. De zao ny voalaza. Ary ny anarany no nampatanjaka io lehilahy hitanareo sy fantatrareo io no ny finoana izay nananany. Eny, no ny finoana izay azo amin'ny lalany no nazahoana izao fahasitranana tsara eto imasonareo rehetra izao. Teny Petera teo. Nantany mantsy ny olona eo amin'ny andininy faraiky amby folo ohatra. Andininy fasivy ohatra. Ary ny vahoaka rehetra nahita azy nitsangana dia ny sy nidiran'Andriamanitra ary fatany tsara fa io lehilahy io ilay nipetraka teo amin'ny vavahady hitsara endrika eo amin'ny tempoly mba hiantrana dia gaga sady talanjona ny olona noho izay tonga tamin'ny lehilahy talanjona ny olona. De ilay naroton'ny Petera rehefa talanjona ny olona de naroatra ny torolazany tsara Petera de niteny izy hoe tamin'izay fotoan'izay hoe ary ny anarany no nampatanjaka io lehilahy io hitanareo io satria tamin'izany fotoan'izany de tsy nino an Jesosy ny olona, tsy nino an'izany Jesosy zany hoe Jesosy manasitrana. De niteny Petera tamin'izay fotoan'izay hoe ny anaran'i Jesosy nge nampasitrana io lehilahy io anaran'i Jesosy ka ny finoana zay nananany ty lehilahy ty an Jesosy nampasitrana azy. Rehefa malala raha tianao anao fagagana eo fiainanao Jesosy de zao manahoana ny finoana ho azy tahaka n'ity lehilahy ty. Nino ty lehilahy ty fa zao rehefa Jesosy no manasitrana azy de sitrana izy. Nino izy fa voaraisin'ny Petera ny tanany de hitsangana izy, nanapa-kevitra hitsangana avy hatrany izy. Rehefa malala rehefa talanjona ny olona no ilay fahagagana izay hitany teo io Petera hoe finoana no nazahoany izao fanasitranana izao. Rehefa malala inona aby no mety olana mety hitranga eo amin'ny fiainanao? Mety aretana ve? Mety olana hafa ve eo amin'ny fiainanao ve no misy izany? Ny finoanan'i Jesosy no ho any azahoana fahagagana eo amin'ny fiainanao. Minoa an'i Jesosy dia hanao fahagagana eo amin'ny fiainanao izy. De fidintsika ny zavatra rehetra. Zavatra dimy resantsika teo. Zavatra voalohany zany de zao hoe isan'andro ianao makany am-piangonana, isan'andro ianao isan-kerinandro ianao makany am-piangonana, isan'andro ianao miderana mankalaga an'Andriamanitra fa ny fantena mipetraka de zao inona no mba niovana teo fiainanao fa mba sitrana ve ianao? Fa ataovy tsapanao, ataovy misy ankiny eo aminao hoe rehefa midery an'Andriamanitra ianao makany am-piangonana isan'andro ianao de miova ny fiainanao. Lesona faharoa de zao. Rehefa mandeha ianao de mahita olona betsaka izay azonao hiantrana, olona izay azo anaovanao asa soa, olona izay azonao omena zay azonao omena azy. Fa zao hoy izy Petera sy Jaona hoe tsy voatery hanam-bola be ianao zay vao afaka hanolotra fa izay anananao omena. Aza miandry ho mpanam-bola no mpanankaina zay vao hanolotra fa omeo zay anananao satria afaka mahazo fitahinany amin'izany ianao rehefa manolotra. Fahatelo de zao no raisin'i Petera sy Jaona tamin'ny tany ankavanana ilay lehilahy. Impiry moa tsika mba mandray an-tanana ireny malahelo sahirana eo amin'ny fiarahamonina mety antsika ireny? Raisa an-tanana izy ireny. Fa hanao fahagagana Jesosy rehefa mandray an-tanana an'ireny isika. Rehefa nandray an-tanana lehilahy Petera sy Jaona, noraisin'i Petera ny tanany, hanao fahagagana taminy Jesosy ka niainga, nitsangana tamin'ny tonga nisy na de nalemy aza. Hanao fahagagana Jesosy rehefa mandray an-tanana an'izy ireny tsika. Faefatra de zao hoe rehefa misy fitahina, rehefa misy fahagagana zay asehon'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika, ataon'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika de izao miderahan'Andriamanitra. Fa miderahan'Andriamanitra ve tsika? Fa eto de zao tsy nandeha nody avy hatrany izy, tsy mifaly izy hoe sitrana de lasa izy nitsambikimbikina namonjy ny fianakaviany, fa lasa izy nakany am-piangonana, lasa izy niditra teo ikandan'ny tempoly niaraka tamin'i Petera sy Jaona ka nideran'Andriamanitra. Firy amintsika mba manana zany toe-tsaina izany? Fa zao ny zava-dehibe dia mila mideran'Andriamanitra mandrakariva antsika. Ny fadimy farany resantsika teo de zao. Rehefa talanjona ny olona hoe fa ahoana? Inona ny zavatra nahatonga ty lehilahy ty nitsangana? Fa inona ny zavatra nisy? Teny Petera sy Jaona ve? Namaly Petera sy Jaona hoe tsy zany fa ny
natonga nisy ity de zao ninaran'ilay olona tsy nonareo, ninaran'lay olona nitoranareo vato, ninaran'lay olona nomboanareo tamin'ny hazofijaliana, io no nasitranana an'izy ity ka fonony ty lehilahy ty an'io Jesosy io olona zay nomboany tamin'ny hazofijaliana io no nasitra anazy rehava malala. Ino an Jesosy eo vonjena ianao fanondrena lalina de mba itoerana zany teny zany ao anatintsika ka tonga antsika tena hanam-ponoana amin'ny fahafenony an Jesosy ary tena ino fa tsy minomino fa tena mino ny reny mba itoera ao anatintsika ne izany afatrany ka hanamboatra antsika sy hamolavola antsika ho araka ny sitrapon'Andriamanitra ka dia tompany etantsika tonga zany teny zany ho zava misy amin'ny fiainantsika ka hitondra soso fitahiana ho amin'ny fiainantsika zaray avy. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra ny an-danitra misaotra no ny teninao izay nomenao anay androany. Aoka Tompo mba tsy handalo fotony izany fa hitoetra ao anatinay ka handray lesona avy amin'ilay tantaran'ilay lehilahy izay malemy tongotra izahay. Tompo malalo aoka mba hanao tahaka ny lehilahy malemy tongotra izahay ka rehefa misy fahagagana eo amin'ny fiainanay dia ny mamaika anay dia ny idera saika laza ny anaranao. Tompo malalo maniry lalina izay mba hanana finoananao koa ka ny finoananao no anjaka ao anatinay ka namponanao tanteraka amin'ny fahafenony izahay ka ninonina aretina ara-panahy mazonay na mety ho ara-nofo ihany koa dia hositranonao izany ary horaisinao amin'ny tanakavananao izay ao anatin'izany rehetra izany ary mino Tompo izahay fa ampitoetra ny teny ao anatinay mandrakariva ianao. Anaran'i Jesosy no tana mivavaka. Amen.